ny intuition nationale mafantatra. Io ohatry ny hoe sanatria hoe vehivavy ve de tsy afantatra hoe iza ny rain-janany. Ohatran'izany ny intuition nationale tao anatin'izany tantara fandimbimbimby sy ny verimberina zany a de hoe iza no namono. Fa ainy dideratsiraka tsara mihitsy no naka an'izay sentiment populaire zay, satria maty raha tsy mandrava problema be hoe iza ny namono an'ity. Zany anisan'ny mbola nitenentsika hoe raha ohatra ka tena main propre rehefa nandimby tatorina tokony tohizana hatramin'ny farany ny grand dossier iny a nahafahana nahita hoe ranona. Fe ny problema mako hoe sao de miteraka adipoko hoe sao de zao. Fa rehefa maty raha tsy mandrava mbola mipetraka ny aspiration ny 13 mai 72 de nanao revirement tany amin'ny socialisme ny amiral. Zany hoe nandeha nitodika tany amin'ny tatsinanana. Isika nitodika tany amin'ny tatsinanana fa ny tany tsy tena nieritreritra atsika hoe tena izany sika, tena socialiste atsika. Et la preuve maromaro nge ny firenena taty amin'ny tapany atsimo zao tontolo zao niditra nanao socialisme, nety tsara ny ferahana tamin'ny sovietika sy nohatran'izany tafavoaka na amin'ny lafiny ara toe-karena na tamin'ny lafiny ara sosialy. Taona maro nge nanaovan'ny tandrefana fairano any Cuba. Maromaro nge ny firenena izay tafavoaka tao anatin'io socialisme io. Fa mba azotsika tamin'ny rosianina dia tany amin'ny lafiny fitaovam-piadiana, tany de nijanona teo. Fa rehefa tena mandinika zany sika ao anatiny zany na nitenenantsika azy hoe toedrara hafahafa mifamaofo zany de somary karazana maskarady ihany. Les positions nidideratsiraka nakany amin'ny socialisme io somary maskarady ihany. Hitazomana n'le aspiration populaire hoe tezitra amin'ny frantsay ny olona rehefa maty raha tsy mandrava de manao sary ohatrany hoe miady amin'ny frantsay zany dideratsiraka. Fa zao ny zavatra nitranga verina tsy kelikely todika tany amin'ny tandrefana ihany iny. Todika tsy kelikely tany frantsay ihany iny rehefa nanomboka nelefi tsy moramora zay le sentiment populaire zay e. Fa azo natao tsara rehefa niongana teo amin'ny fitondrana dideratsiraka amin'ny maha socialiste azy citoyen afaka makany Chine, tany Corée, tany Russie. Fa taiza izy nandeha tany amin'ny fahavalon'ny socialiste, tany Frantsa, tany izy no nanao an'izay exil zay. Ary na tsy tany amin'ireo firenena goavambe reo azy, maro ny firenena arabo communiste tamin'izany fotoana zany, fa tsy tany no nanao exil dideratsiraka ohatran'ny marikaravalo manana zao. Somary anglophone kokoa izy napiditra amin'ny Madagasikara tao anatin'ity SADC ty rehefa niongana teo amin'ny fitondrana dia tany amin'ny tanin'ny SADC tao Afrika Atsimo, tany izy nialokaloka
le lalany didiratsiraka zany tsy mazava indrindra rehefa antranga le problema ngeza be zay nanaova ny révélation hoe eo zany de mbola ohatrany miteny any didiratsiraka hoe ohatrany hoe anti français zany miteny hoe ny frantsay no tao ambadiky ny raharaha 2009 jerenge zao zavatra mifandona zao hoe contradiction hoe tao antranoko no tonga rajoelona ary teo i masoko no nyresahana tsy nanomanana anty le mouvement 2009 ty izy zany miteny hoe ny frantsay nanao an'io fa tao antraminy fa avy eo am'izay rehefa nandeha le mouvement vita le mouvement ty deratsiraka ihany no voalohany indrindra ny teny tamin'ny RFI hoe coup d'état io de ino ny raisy ny rehetrretra tsy hay zany zay tsy mifanarahana tao nananana tao karaha coup d'état io tao an-tranonao ny dinihana aiza ho aiza ny placenao tao anatiny zany trangan-javatra zany de eo no mahatonga antsika miteny hoe nisy mission nampanaovina ny dideratsiraka ao anatiny zany trangan-javatra zany fantatra moa amin'ny tombo politika tolo misy hoe inona ny dila ahoana no ohatran'izao ny amerenantsika an'izany de mbola samy velona ny rehetrarehetra de fotoana zao kikitikitihana ny ty mémoire ty hoe ahoana ny tena fandehany ahoana ny tena atadidio fa vao nanomboka hoe petraka teo amin'ny fitondrana rajoelona de niazakazaka be ty le hoe GIC fa nelanelana ny raisam-pirenena iza ny olombelona natsona voalohany dideratsiraka sy Zafy Albert de ary eo raha amandreny mba manelanelana fa rehefa natsona reo tena mpandray anjara fototra ary dideratsiraka mihitsy aza nisany nametraka fepetra voalohany fa ao aloha ny situationko alohan'ny resahana de raha tadiditsika tonga de nifotsorana daholo zay voakasikasiky ny raharaha 2002 c'est un missionnaire tonga am'izao situation ankehitriny zao sika tsika nge mametraka hoe azo etreretina ve hoe tena fahavalon'ny frantsay dideratsiraka hoe nitsipaka niny accord de coopération iny de tena nanao socialisme tokoa nanao an'ireny nationalisation sy ny karazany hoe tonga de orinasa frantsay tonga ny raitsy ny fanjakana nataon'ny frantsay nahita ady dio ny resaka main rouge tam'izany fa maninona ny tsy tratran'izany zany koa zany mbola fanontaniana mipetraka ary eo no mampitsambikina atsika amin'ny zava-misy ankehitriny satria rehefa tena zoina zany zao zavatra misy rehetrrehetra zao eritrereto zany hoe parenthèse kely fotsiny le teo anelanelany 13 mai 72 ka hatramin'ny 11 février 75 nahafatiny raha tsy mandrava saika nahafahany malagasy naka ny fahefana tena hoan'ny malagasy tokoa parenthèse de tsy maintsy nanangana olona mahay milalao tsara n'izay hoe
tena ho raisitsika malagasy tokoa ny fahefana sy ny fitantanana sy ny tsisy tsy hopahatsika any am'izay io frantsay io tapahatsika ny tadipotra fa hanao sosialisme atsika c'est un missionnaire satria tsy tena réel zavatra PDP nisy teny hoe réseau kely le investissement outrance ny éléphant blanc sy ny karazany mola BDP ny zavatra azo resana avy eo ambadika an'izany fa ny tena mahavariana de no hoe sendrasendra ve fa rehefa mijery an'izao régime era-jonary mampianina zao zany tsika amin'ny ankapobeny de tena retour masqué de Didier Ratsiraka de tany ambadiky ny coulisse izy ny ankamaroan'ny olona ao anatin'izao rafim-pita amin'ny tanana zao ny ankamaroany dia olony Didier Ratsiraka za tsy miteny arema il y a arema et ratsirakista ary zay ko io anisany mampiaingainga anerira jonary mampianina io raisy dolo ny institution rehetraretra chef du gouvernement DG Ansematy fa Didier Ratsiraka tsopotsopony sasatsasany any ministra any tsopotsopony iza daolony eo amin'ny kabinetra verimberina ny anatinaty kabinetra any José André Wilson sy ny karazany any amin'ny kabinetra amin'ny présidence any maromaro miditra aty amin'ny anteneran-dolona atsika maromaro ny ratsirakista tamin'izany ao any misehatra samy hafa any de eo am'izay no mahatonga atsika miditra ao anatin'le hoe tany sy le mission zao zany zao de mahita atsika hoe misy karazana reprise tsy haiko raha azotsika mampifandray an'izany hoe ny olona mitsangatsangana am'izao miteny hoe tamin'ny vampitoana ny tondrany Didier Ratsiraka ny vidianany an'le izy am'izao fotoana izy maka era-jonary mampianina zao ny amin'ny fitondrana ny élément manodidididina ny era-jonary mampianina élément tam'izany ny Didier Ratsiraka marina tamin'ny 79 nandresiny hoe verina malagasy ny Ilze Parsa fa inona mitranga am'izao situation ankehitriny zao mahatonga ny hoe ozy indray frantsay hoe anay io anay ty verina tsy moramora any am'izany hoe ny colon tamin'ny colon miverina io ny francophonie atao amin'ny novembre ny EM tamin'izany fotoana zany ange io lasa jirama io zao izy ankehitriny verina amin'ny vazaha ny Hermady verina manomboka io efa hoe mise à mort ny Air Madagascar efa miandriky tapilatsaka fotsiny matanjaka any ivelany any ary ny tena manahirana de ty les missionnaires tsy tena mission tena nanavotana an'le malagasy ano natao fa mission anatanterahana no hoe inona ny baikony ao an-damosina zay kapiteny be an'izany ao an-damosina zany a i Frantsa